Miaraba tokolasy topovavy miaraka indray sika ao anatin'izao fandarina zany malaza izao. Mifantoka ary fatoan'ny sain'ny mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao ny fitsidiana ataon'ny fitondram-panjakana tarehan'ny filohan'ny repoblika any ampitan-dranomasina mahakasika indrindra ny fihaonana amin'ny Banque mondiale sy ny FMI. Izany fivoriana izany dia taky ny mahazatra izay fanao isan-taona réunion de printemps ny faha 20 ka hatramin'ny faha 13 ny volana avrily 2024. Ity fivoriana ity neverina fa hamaritra fomba fiasa vaovao eo anivon'ny Banque mondiale sy ny FMI satria dia misy tranga lehibe izay niseho tao anatin'izay roa taona izay. Ny tranga voalohany izay fantatsika dia mahakasika indrindra ny valinaretina Covid-19. Fa teo ihany koa ny tranga faharoa ny vokatry ny ady izay miseho any Ukraine izay anaovan'ny Russie fanafiana izany tanàna izany. Ny fivoriana dia namaritra fomba fiasa vaovao teo amin'ny Banque mondiale sy ny FMI ka izay fomba fiasa vaovao izay no nahafahan'izy ireo nijery kokoa ny lafin'ny ara-tsosialy ho an'ireo firenena izay mila fanampiana ka mpikambana ao anatin'ity ratsana lehibe mpampindram-bola eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ity. Somary nanaitra ny be sy maro ihany ny amin'ny hoe niazakazaka ho an'ny Washington mihitsy ny fitondram-panjakana ary raha ny mahazatra dia ministry ny finance sy ireo mpiara-miasa azy ary ireo manodidina ny tontolon'ny fikirakirana ny vola na ny banque centrale zany sy ireo manam-pahaizana momba ny vola eto Madagasikara no matetika miatrika izao fivoriana izao. Ny filohan'ny repoblika mihitsy anefa ny tonga tany toerana izay nangataka ny fihaonana tamin'ny filohan'ny Banque mondiale sy ny tale général ny FMI. Dia nefa ho tsahivitsika ny zavatra nitranga tamin'ny taona 2022 rehefa nanao fampilezan-kevitra Ian Rajoelina rehefa niteny ihany koa ny fomba fijeriny manoloana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ary nitondra ny heviny manoloana ny initiative émergence Madagasikara izay neveriny fa lalana ahafahana mivoaka ny olana zetrain'ny malagasy. Ao anatin'ny sekondra vitsy no anarahantsika ity tenin'Andriamatoa Ian Rajoelina ity. Tsy hirana volany ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Saotra atao. Nenointsika teo ny tenin'ny Andry Rajoelina mahakasika indrindra ny amin'ny hoe isika no apindrana ary rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy dia tsisy izay fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zay. Telo taona zay ny lasa ary mitikodina mitady famatsim-bola mafy anefa ny fitondrana izay tarihany amin'izao fotoana izao. Ary raha mikasika indrindra ity UEM ity na ny initiative émergence Madagasikara izay efa navadika ho drafitra na plan émergence Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tafavoaka izany ary mbola iezaka izana any amin'ny sehatra iraisam-pirenena hikarohana famatsim-bola io. Nomen'ny mpamatsy vola lamosina tao anatin'izay telo taona izay ny fitondram-panjakana ka tsy afaka nanao inona na inona ary indrindra moa tratry ny valanaretina Covid-19 ka tsy maintsy mbola nangataka tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany ny amin'ireo fanampiana izay hivoahana ao anatin'izany valanaretina izany sy anamavanana ihany koa ny krizy ara-pahasalamana izay niainan'ny Madagasikara. Neveriny rehetra fa anana fomba fijery vaovao ity UEM ity ary ity tokoa ny soro-dalana arak'izay nambarany ny filoham-pirenena. No tsy haiviny fanambarany izany rehefa nisy ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety no tanterahany tamin'ny taona 2022. Mbola anao mafisiny ihany fa raha mbola miankin-doha amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenentsika dia tsy ho tafavoaka eto na 2030 na 2050 na hatramin'ny 2060 aza. Ny rakitsary manamarina izany no alefatsika ao anatin'ny sekondra vitsy. Amin'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika, raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenena ireo no antenatsika ampandrosoana Madagasikara dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. Miperaka tokoa ny sary arak'ireny izay nalefatsika ireny kanefa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia izy izay namoaka an'izany teny izany
no miazakazaka mitalao mangataka fanampiana ary nitondra an'ilay IEM zay fa mivadika PEM teo anivon'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Rehefa nitsidika ny firenena afrikana dia nampanofo ny malagasy tamin'ny volana oktobra 2024 Andriamatoa Andry Rajoelina ka nampanofinofy ny fiainan'ny afrikana efa tafita ary efa manana fisandratana lavitra mihoatra Madagasikara. Na de nitovy ary tamin'ny fotoana fomba nahazona fahaleovantena tahaka ny Senegal sy Ghana izany. Rehefa nampanofy izy de zao ny zavatra nambarany Rafitinina vitsivitsy. Ny fampandrosoana tsy hita teto Madagasikara hatramin'izay no ataontsika hoe Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny oktobra 2024. Ny vina sy ny programma de ho tanterahana efa hitako daholo ny partenaire iara-iasa amintsika. Famoronana orinasa isaky ny faritra ny atao. Mila mpitondra manana vina Madagasikara atao lahara-pahamehana ny tontolon'ny industrie eto Madagasikara ary ezaka hamorona mpandraraha malagasy marobe izy raha tonga eo amin'ny fitondrana. Akoatran'ny hoe efa hitantsika ny clé sy ny hoe tamin'ny taona 2020 de mbola tsy niomana hitondra fanjakana fa ankehitriny kosa de efa vonona ny tenako hoy Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha reo teny sombony raisitsika tamin'ny volana oktobra 2024 reo ny raisiny de verina fa olona tokony efa fanana fahamatorana ara-politika ary nanana traikefa pita-tanana tao anatin'izay teteza mita ny ampita ho aty amin'ny 2024 izay Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary ny fisitahana tao anatin'ny efa taona zay nataony tany ampitan-dranomasina de nieritreretiny rehetra fa anana fomba fisainana hafa sy anana fomba fijery am'izay ary hanova ny tetikady ny amin'ny tantanana firenena izy mba hialana ny gabraraky ny teteza mita sy ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra. Tsy izany nefa ny zavatra mitranga ary zao hitantsika ary zao iainana am'izao vanim-potoana izao. Mihodikodina ny UEM tsy tafavoaka izany ary na inona tetika rehetra nentina teo anivon'ny haino manjery na inona tetika rehetra nentina teo anivon'ireo mpamatsy vola de mbola telo taona teoriana tsy manana toky ahafahana mivoaka ao anatin'izany UEM zany ny fanjakana malagasy sy ny voaka. Ity anefa no nambara fa soro-dalana ahafahana mivoaka ao anatin'izao lalam-pahantrano Madagasikara izao ka anisany ifandresen-dahatra ary hitondrana an'izay fifanomezan-tanana amin'ny mpamatsy vola indray hoy ny talen'ny kabinetra présidensa tamin'ny 15 janoary 2024 arak'izao andrenesantsika azy izao. Efa voalazan'ny filoham-pirenena fa ho atolotra amin'ny fomba ofisialy ny plan d'émergence de Madagascar afaka fotoana sy andro vitsy. Io PEM io raha toa ka ampatsahivana antsika dia io no soro-dalana hoentintsika anaovana ny fanovana goavana izay hitantsika eto amin'ny firenena izay nampanantenana ny vahoaka malagasy. Izay indrindra no mahazava-dehibe ny mifampiresahana amin'ny mpamatsy-bola amin'ireo mpiara-mombona antoka izay ara-iasa amintsika andrafitra ary anantanteraka ireo tetikasa lehibe ireo izay voarafitra ao anatin'io plan de l'émergence de Madagascar io. Tanterahana amin'ny herinandro ambony ny atrikasa miaraka amin'izy ireo koa ao aorianan'izay no tanterahana ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny plan de l'émergence de Madagascar amin'ny vahoaka malagasy. Ny tale kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika no nrenesintsika teo. Nilaza ity soro-dalana amin'ny alalan'ny PEM ity ary nilaza ihany koa fa efa atolotra izany ho ampahafantarina ny vahoaka malagasy herinandro vitsimonja taoriany ny valandresako amin'ny mpanao gazety iny. Tsy nisy anefa izany hatramin'izao ary toa tany ekibon'ny omby fa rehefa hoany Washington eo na banque mondiale sy ny FMI fitondram-panjakana dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ery taona taty aoriana indray ilay mpitondra teny filoha sady mpahay serasera eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika zany hoe lay tale kabinetra teo aloha zany ka nilaza fa hoentina ny ampitan-dranomasina izany plan émergence Madagascar izany miaraka amin'ilay drafy mpanarenana national zay taorianandry rivodoza izany. Nahazo lela voly isika ary vita sony tamin'ny omaly izany. Eo aloha ny vola zay hanaovana ny fanarenana taoriana ny fandalovany rivodoza. Eo anky ny vola zay azosika zay hiatrehana ny tontolo iainana sy ny ponina izany ary ny vola zay hanamboarana ny lalam-pirenena 10 sy ny lalam-pirenena 130.
raha izany fifanovatsony izany raha isitsika de hoe tsy tokony ny eritreritra ny mbola hanana ny fiara-miasa am'izany ny fitondram-panjakana raha zay vava sy fisehoana nataona andriamatoa iany rajoelona zay fa tsy mila mpamajy vola ary apindransika raha ny lela vola fantatra am'izao fotoana zao fa hokaroana mahakasika ity PM ity dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 8 miliara dolara ahoana nefa no ahitana izany fitondrany iza no atoky a Madagasikara ary mailo izany ve mpamatsy vola ka nahatonga teo anivon'ny banque mondiale namatrapatratra tsara ary ny teny ny am'izay isiny redevabilité na ny fiverena manokana ny hoavin'ny vaoka zay ary ny isiny mangarahara sy ny tsy isiny kolikoly itsony manoloana ny fitatana raha-mpanjakana rehefa nitafa tamin'ny filohan'ny repoblika fa tsy maintsy nijery no hoavin'ny Madagasikara nefa ny sehatra iraisam-pirenena na eo ary mety ho fahasorenana sy mety ho fahalainana iara-iasa Madagasikara manoloana anjay ambo napetraky ny filoham-pirenena sy ny vavan'izay hoy izy ireo maika nanaovana fanampiana tsy misy andrasandraso sy fombafomba fandrindrana am'ireo firenena zay tsy manana fepetra hiatoan'izy ireo ny amin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo zay no napetraky ny teo anivon'ny banque mondiale sy ny FMI tafiditra ao anatin'ny firenena marefo lay firenena andalam-pandrosoana teo aloha ankehitriny Madagasikara izany farefona sy fifandirana tsy fahatombanana ara-tsakafo fiovaovan'ny toetrandro manoloanareo fanamby ireo de mila miomana amin'ny krizy ho amin'ny raha-pito sy ny fanamafisana ny fiara-miasa iraisam-pirenena ho amin'ny ho avy sy ny fiatraikany izao tontolo zao raha ny nambaran'ny banque mondiale sy ny FMI ihany ny ova arak'izany ny fomba fiasa satria ny fantoka amin'ny krizy ara-tsosialy ny fantoka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny resaka tontolo iainana ary ny resaka tsy fahampiana ara-tsakafo ny fanampiana zay nenton'izy ireo fitsinjovana ny maha olona tanteraka izany eny atrany rano fisotro madio sy ny resaka angovo aza izany ka ahoana ny hitazana ny sehatra iraisam-pirenena am'izao fotsiny ny kerehany atsimo zay fa amanarivony kanefa nambarany fionana tany Fort Dauphin tamin'ny jona 1 colloque régional ary anisany nentina ihany koa tany ivelany tany ny PM Sud ny aminy hoe betsaka ny drafitra zay tokony atao any amin'iny faritra atsimo iny kanefa mbola sy tafavoaka am'izao fotoana zao mbola vary mangatsika miandro ny fitondrana ohatra raha ny resaka andro manokana andresantsika de ny pipeline any efao makany ampotaka ny usine sy ny lalan'ny pirenena fahatelombefolo faharoambefolo fahafolo ny fanomezana engin ny fananganana ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale fanomezana scanner sy hôpitaly any am'izany toerana any atsimonosy zany ny parc solaire isaky ny district ny construction na usine lehibe Nutricud sy spiruline ary ny fanamboarana foto-drafitrasa sy mifandraisana mpampianatra ho amin'ny tontolo ny fanabeazana ny fametrahana base militaire avancé sy rangazement ho an'ireo tanora zay navita fifanonara miaramila izany ary fanomezana hélicoptère iadina amin'ny asandalo ao anatin'izany koa ohatra ny fananganana branche commune manara-penitra ao anatin'ireo commune any andreo raha zay no raisitsika ny titre vert ho an'ny fianakaviana zay mahery ny 2 arivo ny ceinture verte ho maintso androy hatramin'ny programme monjo zany resantsika zany mbola vary mangatsika miandro reo raha faritra iray no resantsika am'izao fotoana izao de mbola miandry ny tetika asa tanamasoandro ny flyover ny voie rapide miandry ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo andian'ny faharoa zay mbola angatahana amin'ny banque mondiale miandry ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy lalam-pirenena fahadimy lalam-pirenena fahaenina ny lalam-pirenena fahatelo amby folo ny lalam-pirenena faharoa amby folo sy ny sisa ary misy tamin'ireo apahana andraikitra ireo ary rehefa niampy fa avita azy le fitondrana tamin'ny jona 24 arivo de namatrapatratra mihitsy ny amin'ny hoe plan Marshall ahafahana mivoaka anatin'ny crise zany plan Marshall izany de fantatsika tsara fa ao ny fanamboarana lalana hôpitaly sekoly sy ireo foto-drafitrasa hafa izany hatramin'ny branche commune raha ny zava-misy nefa am'izao fotoana zao dia mbola miodikodina tsy tafavoaka ary tsy tafainga lay drafitra fisandratana ho an'ny Madagasikara na plan émergence Madagasikara zany rehetrarehetra izany dia nivoaka malagasy no mibaby ny ambo sy ny baby ny vavabe nataon'ny mpitondra fanjakana ka na tsy miteny gasy ary
mpamatsy vola iraisam-pirenena de mahafantatra am'ireo solotena sy ireo mpandika teny ny amin'ny nambaran'ireo kandida isanisany nandritra ny fotoana fampielezan-kevitra sy tamin'ny fotoana zay nitondrana kanefa de mbola andadilady amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany ny fitondrana am'izao fotoana izao na inona resahany fitondrana ankehitriny aloha dia meloka eo anatrehan'ny vavana voakany sy ny teny nataony izy arak'ilay fiteny hoe ny vavany tsy atao be fa mamerina azy ny satrotra tsy maintsy mbola angataka ary angataka trany na de eo ary ny finiavana ilaza fa tsy antehitra am'ireo mpamatsy vola reo ty fitondram-panjakana malagasy izany midika fa kelery tsy manana tanjaka hiatrehana ny tontolo ara-toekarena ato anatin'izany firenena izany ny fitondram-panjakana ary tsy misy na inona azo antenainy antsony ao anatin'ny roa taona latsaka kely hitondrany izao firenena izao akoa tsy nanenetro an'izay ihany ko laniny kary ary tsy mamenatra miteniny aminy hoe ny omby mahitsy le lafiny namany marefo Madagasikara ankehitriny ka ny fitserana sisa no any ahafahana mampiaina ny vahoaka ao anatiny marefo zay midika fa mantra farahidiny sika kanefa zany ny rery ihany mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao fa ho pays piloty ho filamatra Madagasikara mbolo izy atsika ny adevitra amin'ny fotoana mahamety izany fa hatreo aloha ny androany zay ny zava-misy zany malaza makasitraka dopla makatelina toboko vavy